Maty io raha mbola mifototra vita io risque sika nisy an'izany ihany koa teto Antananarivo tetsy amin'ny Maki tetsy nahenonan'izany ny amin'ny commune sasany dia ao ihany ahenona faneho-kevitry ny tompony andraikitra anivon'ireny commune ireny ihany koa ny amin'ny hoe nangorona aloha izany ilay olona ho fiarovana ny ainy dia ny commune amin'izay kely eo an-tanany no mbola nanao aloha hatreto fa mbola tsy nisy ny avy amin'ny BNGRC izay ratsy amangaika ny fitondram-panjakana misahana an'izay tranga izay eo anatrehan'ireny rehetra ireny izany hoe ilay vahoaka malagasy hatrany no mijinja n'ilay vokatry ny tsy fahaiza mitantan'ilay mpitondra eto amin'ity firenena ity zany Andry Ratabla. Le izy ane tsy misy ny fandraisana andraikitra melo mampatonga an'ireny hoe rehefa tonga ao amin'le toerana andraisana ny traboina zay vao tsy fantatra hoe aizany sakafo aizany zao tsy misy ny fanomanana melo ary androany hitantsika ihany koa raha teo aloha raha misy voina mahazo tahaka ireny dia midododo ny vahoaka mifanampy manatitra fanampiana ny amin'ireny toeran'ireny na eny amin'ny BNGRC fa androany tsy hitantsika izany valala manjoy izany fifanomezan-tanana izany satria izany rehetra izany dia mariky ny tsy fahatokisana ny fitantanan'ny fanjakana dia ao anatin'izay ny vahoaka no mijinja mizaka ny toalambe tsy mitapaka ao anatin'le fahasahiranana raha nondraisina ny andraikitra tetỳ aloha zany tsy nisy akory reny lozy ireny fa zay fandraisana andraikitra izay ny mahatonga an'ireny zavatra ireny jerentsika ihany koa tsy inona ny zavatra voa amin'izao hoe raha vaky mamba dia nisy ifandraisany ngeda be amin'ny fanaovana an'io lalambe mikodana io satria tsy nisy ny fanadihadiana meloa ary ianao rehefa anao tetikasa lehibe ohatra ireny dia mila tsara fihavanana amin'ny vahoaka eny fotony izay andalovan'ireny fotodrafitrasy ireny aloha androany mampandry ny sain'ny fon'ny filohany anaovana autoroute dia atao le izy tamin'ny voalohany tsy fantatry fa matsimbola hoe ny fanjakana malagasy ny antoka androany miovaova ny olona mbola tsy vita akory ny fanonerana ireo tany izay nitotofana ary ireo zavatra rehetra ireo dia mahatonga an'ireo zavatra tsy mandeha amin'ny fandehany amin'izao fotoan'izao ireo ohatra ny hoe niresaka neny avaradrano io ianao zany inona avy zany ilay atanatohatra tokony atao aloha mialohan'ny hoe nirosoana tamin'ny hoe firosoana tamin'ny fanotofana fanotorana n'ilay tanimbary zany inona ny tokony natao raha tetika asa manaka-penitra tena manaka-penitra ny zavatra tokony natao ane tsotra tahaka an'ireny projet rehetra izay atao maneran-tany ireny misy ny étude aloha voalohany indrindrany misy ny hoe avant projet sommaire misy ny avant projet détaillé mba tsy hisy ny surprise zany rehefa anao an'le exécution an'le travaux ianao somary aza vao fa mety tsy takatra zala sady mihinana koa projet ka zay ny le manahirany ahoana moa ianao ve mitantana firenena dia tsy ho azonao hoe inona ny tokony atao ao anatin'ity ny avant projet sommaire dia ao anatiny ao zany nijerevanao hoe inona avy ny zavatra tokony atao afantarana hoe aiza ny lalana alehan'ity lalanyity manahoana sy manahoana anaty ala ve misy rano firy andehananao mirosy rehefa avy eo ao anatin'izay le hoe avant projet détaillé zay ao anatin'io ny misy ny kipitsipitsony rehetra na ny ny tany hototofana etsetsetsetsy ny zavatra rehetra mandeha misy tetezana zao ao anatiny misy dalo zao ao anatiny misy ny kipitsipitsony rehetra ao anatin'io mba tsy isiny zay le hoe tampoka mba tsy isiny le hoe tampoka hoe ay tokony manao anina tampoka eto amin'ity zavatra ity fa ny alohan'izay alohan'ny kitianao ny tanin'olona alohan'ny anotofanao tsy misy mandafa-pandrosoana zay nataoko hoe mila vita fihavanana amin'ny olona ny fotony zay vao mikitikitika zavatra lehibe ohatran'ireny tokony efa vita ny étude commodo incommodo tokony efa vita ny expropriation ary tokony efa nonerana ny tanin'olona zay voakasika ao anatin'ireny fotodrafitrasa lehibe ireny zay ne mampimenomena ny olona androany etsy vato zao tampotampoka eo dia anao inona moa le filazanareo anazy inona anao jirojiro eo
de manina tsy fantatra meloha hoe tokony horavana ny tranon'olona ao mety anatiny mandaitra ihany koa ny ozana raha malagasy zany satria mety misy ozana sy ny maro samihafa koa tao anatin'zao zao le izy nentin'ny rano le izy anie na ozina na tsy ozina e arahanao ny lalàna sy ny kipitsipitsy ny tokony atao amin'ny fanaovana fotodrafitrasa de mety io zay ny ataoko hoe tsy misy na anankiray raha manda fampandrosoana nge zany hoe lalambe mikotany zany mba iza mony tsy hofaly raha hoe vita adiny roa na adiny roa sasany mandeha makany Tomasina fa tsy mety io a raha ohatra ka ataonao amin'izay saipatanao raha tsy hain'ny fanjakana manao an'le izy a de mba maka an'ireny manam-pahaizany ireny izy hoe inona sina ny tokony atao an'ity fa za te hanao an'ty fa io zavatra atao androany io a tia kanjo tia kano tonga de kapomanta tsy misy fanadiadiana tsy misy ininona de tsy mahagaga raha io ny vokatra mitranga androany atotofana le tany de misy rano a tsy maintsy mamaky an'ireo fefoloha ireo satria tsy inona zay le zavatra tsy nisy fanadiadiana tsy gaga zany tsika raha ohatra ka reny ny zavatra mitranga amin'le maka Tananarivo satria tsy nisy fandraisana andraikitra na kely aza teo aloha tsy nisy zavatra nieritreretina hoe inona ny tokony atao raha sendra ny zao tsy lasa hoe mpandasana mahita ny atiny mpandasana tsy marina tsony zany le hoe zay tsara fiomanana tsy tapony loza fa eo am-pandasana mahita ny atiny a de io zay mitranga eo zany de manahirana nefa ny mpitondra any am'izay misy azy any milamina tsara fa reo vahoaka tsy manda diarina no ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no fa tsika miditra mivantana raha efa misy ny antsovonina ao amin'ny lorageny sao de raisitsika avy hatrany eo ampiandrasana izany de toizana hatrany aloha ny resadresaka ato anatin'ny fandarana dia ahoanany fandehany miresaka n'izay autoroute zay isika eo ny amin'ny resaka autoroute zay a eo ihany koa ny mahazo ny traboina maro samihafa ny misy ny antso tafiditra raisitsika de ahoana ny fandehana allo ya eny tompoko afaka miteny avy hatrany ianao miarabanao ahoana ny fandehany salamanareo zay zany de ohatrany hoe maneho alahelo kely am'le Barea tamin'ny alina satria tena lasa ohatrany hoe metraity any am'le kitra malagasy mihitsy zany le tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena satria zao lasa ny mpiainao tsika afaka merina mivantana ny mpankafy Barea rehefa avy eo zay le tsy fahaiza mitantana izay toy izitsika trany ny fandraisana ny antso raha misy fa isan'ny trangana tsy fahaiza mitantana ihany koa isan'ny nanaitra misy ny azo tafiditra ya de ahoana ny fandehana lasa izy isan'ny nisongadina ihany koa ny tranga ny-javatra homaly hita teny tsara honenana teny ny amin'ny hoe projet présidentiel amina tetikasa fanaovana kanja ao anatin'izay rehetrarehetra izay projet présidentiel amina tetikasa raisitsika ireo ny antso are de ahoana ny fandehana le onjapeo azafady ndahoatra za zany a somary vonoa le onjapeo madame za zany avatia Tomasina za avatia Tomasina za malahelo ny avy any Tomasina lasa madame atao anatin'izay rehetrarehetra izay entanandranotsika rehefa miditra mivantana amony ny onjapeo ry aina ao anatin'ny finday amin'izay tsara ny fifandraisana satria loragenesy tsy ambadika azy de manao ny antsio zavatra ho fanatsarana izay fifandraisana izay raisitsika ny antso manaraka de ahoana ny fandehana eny tompoko de ahoana ny fandehana ya efa tafitra ianao oetrary ny fanekevitra eny tompoko tsika mba hiteny a momba an'le fako efa tao aorinan'ny efa talohan'ny cyclone zany le fako de tena mitombo eraky ny tanàna de tena mahatonga sainana hoe ahoana mbola tsy alana de mieritseritra an'le fampanantenana natao tamin'ny propagande reny fakarotsitsy voala de atao ahoana ny ampandrosin'ny firenena zay ihany nena mba tiako tenenina raha sotra tompoko zany ny fahadiovan'ny tanàna isan'ny ny fako ihany koa isan'ny tompona ndraikitra ao anatin'izao fiakaran'ny rano zao Antananarivo renivohitra moa zany de
tena misedran'izay fako izay ka le izy anie iona saina zay ny hoe mila raisitsika aloha ny antso ya de fandeha salama ndray rala miaraba tompoko ny tiaza bary aho andao atao terrain fampiadiavana fa tsy izay tsy mampandeha sy ezaka baolina kely any andafo foana vera ngamy manao sisy fa poursuivre mihitsy an'le joueur any manoloaloka azy amony tsy ho rety fa andao atao fampiadiavana omby atao lava be ndray mibozaka le any fianarantsoa nasavika vakay ya ankasitrara ny faneho-kevitra ao anatin'izay io moa le hoentitsika foana ny amin'ny hoe ny manana kianja fa tsy manana terrain fa tsy azo ilolovana manana compagnie pitaterana fa tsy manana roplan rehefa risy izy ohatrany zalam-panao baolina ao anatin'izay raisitsika hatrany ny antso efa tafiditra de ahoana ny fandeha finoy le onjam-peo azavaty entana trantsika vinoy ny onjam-peo rehefa tafiditra atao anatin'ny fandarana amin'izay tsara ny fifandraisana mba eno tsara ny faneho-kevitritsika any antokantranaona raisitsika ary ny antso efa tafiditra ahoana ny fandehana salama dasa miaraba tompoko avatity za re tompoko le saison dede zao miaraba ny avy any toliara daoary aty re mahagaga fa rehefa ho tonga aty andea matao président Andry Rajoelina de vetivety ny tohan'ireo fanjakana resaka rano amin'ireo arabe reny ary mahagaga fa tamtaloha rehefa tonga ny manam-pahefana avy ary amin'ny aéroport mandalo lalana Saint-Céline mba amin'ny gendarme tamity tsy mandalo any fa mihotaka makaty amin'ny lycée Dibon-Drano amin'izay tsy vitan'ny fitongana zany io lalana ratsy sy Dibon-Drano kanefa ny fokotany ray amanontolo feno rano de avelandreo eo lalana handarovana président ihany zany ny voatokany rano fa ny lalana maneran'ny tanjara rehetra mbola Dibon-Drano mandakandroany ary feno fako manarak'izay asangamba naheny président république zao teo zao na tsy heniny fa mba manainga azy mba ho tonga ery amin'ny andaboy mba hiaraka andinika mikasika ny basilara fa ohatrany bitagita tely eny ny fanjakana mandefa manam-pahefana ny vahoaka lasa miady amin'ny manam-pahefana sy ny tany filaminana makasika reto ngasitrana ny faneho-kevitra monsieur Jean Dede tsy any tsy mandry fanareringe fa manerana ny nosy vao nresantsika teo no mahajanga zao ny tany arivo zay andalova le flou rehetra aloha zany de vao tapitapina maimaikeny na onjam-peo azafady somary vonona le onjam-peo eny tompoko eto ary ny faneho-kevitra ave tiatiaroka ihany na ny hevitra kely eny tompoko ny tiako tian'le zava-misy eto Madagascar zany le rafitra mihitsy ny mila hovaina eto rehefa tsy ho rafitra io zany miova de manao zay teny atao daholo ny olombelona rehetrarehetra ny avaty amin'ny fokotany io ka tany amin'ny filoham-pirenena zany de raha tsy reny miova de mbola satra ho atsika le androso raha raisina avaty amin'ny fokotany zao nanomboka atao amin'le resaka se fokotany telena teo ny manimba le fiarahamonina satria manao ny tsy mety zao se fokotany io de tsy maintsy manaraka zay bakiny eo ny vahoaka nahita fa aminany tsy manara-dalàna zany izy de manaraka foana ny vahoaka tsy maintsy mandeha zany le kolikoly de tonga tany amin'ny filoham-pirenena raha atsika mahita fa voarara lalam-panombenana ny olona ny safidy na nakazo-pirenena vahiny de ropaka eto amin'ny tany repoblika Madagascar de gaga avetsika zany na izao manjoantsika vahoaka zany hoe itsika vahoaka mihitsy zany no mila tonga ansena voaloha tsika mila manday andraikitra zay vao mety raha mijery mantsika zao efa nipotika tsikerikelitsikery zao fihevanana malagasy tsisy mifampitsitsy ny olombelona fa samy manao zenany no nino nefa mahatonga zay no ile rafitaniseto amitsika nefa lany daty ngamba ny ozy izy zany hoe mila manavao rafitra zany tsika vahoaka ary mila sary-piaro amin'ny tanytsika mbola vetsy ihany ty teny izy ty raha tsy hoe tsika malagasy afaka dimy tolo tsika de ananofa tany eto Madagascar ka noho izany tonga vasaina ary vahoaka malagasy fotoana zao iraisana iny fotoana zao andraisana andraikitra makasitraka ya ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra zay natsidiko teo le resaka projet ery tsara honenana ery zany mahakasika ny eny tompoko daoly raisitsika ny Tomasina ihany zany tapaka teo
Le izy zany ny fahitako le tao Madagascar zany le lalàna momba ny fahafahana migotsika filoham-pirenena ny olana. Izy zany tokony ho asiana lalàna hoe olona manana fahaizana ohatr'izao no afaka migotsika filoham-pirenena satria ny olona mianatra afaka mivoaka zavatra bebe fa ny olona tsy be manana fahaizana zany no taitaim-bombona manao foana. Zay no tsy mampitovy antsika amin'ny Europeana sy ny zareo asiatika satria n'importe qui fantapantatra malazalaza sianina dia afaka miditra firenena dia tsy olona salavitra mihitsy zany ka mbola ohatran'io foana. Zany fampianarana zany koa isan'ny mampalahelo eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ankoatra ny fiatoana matetika eto amin'ny sehatry ny fampianarana izay. Ny natsidika teo ilay resaka zava-misy ny tsara honenana io zany amina faritra maro manerana ny nosy ahitana n'ity resaka hoe plaque itony zany amin'ny hoe inona ny tokony ho hita sy ao anatin'izany satria nisany nanaitra tamin'ny andron'ny omaly dia teny tsara honenana amin'ny boriboritany fahadimy ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra zany dia nisy fametrahana plaque zany ary ny soratra isan'ny misongadina ao anatin'izany dia projet présidentiel tao anatin'izay terrain ilay atao kianja synthétique zany asa raha manaka-penitra azo homologation tonona tsy aloha fa nisan'ny nisongadina tao anatin'izay dia ny boiron ohatran'ny tefitefy maika izay ary raha ny fanadidina ny tanterana teny atorana dia hoe mpivarotra mpampiditra tetsy amin'ny sisiny tetsy no nalainy zala nanao ny adiny tany zany ametrahana an'ireo boiron ireo ary ny mpitandro filaminana zany dia miaro sy miambina fotsiny hoe ny amin'ny sao dia misy manakatsakany zay fototra zay fametahana ny plaque izay eto ny vahintsika ny amin'ny hoe manao hoana aloha zany ianao isan'ny nahita ihany koa n'ilay plaque inona sina no hita amin'ny mahateknisiana anao zany mba azahoany ny any tokantrano io ohatrany ahoana le hita amin'ilay plaque zay projet présidentiel eny tsara honenana dia rehefa aveo tsika iresaka ny amin'ny hoe ohatrany ahoana nefa nyzany atao hoe tena plaque manara-penitra plaque ara-dalàna. Eny olona saina sady meyany nalahelo nahita an'ity panneau de chantier ty tsy le boiron iny tsy olana sy ametahana anazy tsy maninona fa le zavatra ao anatin'le izy mihitsiny projet présidentiel zao ve zany nitaratry le fitondrana eto amintsika fa dia tandrametaka tsisy manaraka amin'izay tokony ho izy malahelo hoe zany ny atao hoe mpitondra eto Madagasikara dia tsy gaga tsika raha ohatra ka zao no fiainana zay iainantsika vahoaka malagasy ao anatin'izay panneau de chantier zany misy norme tokony ho arahana ao anatiny fa raha mijery an'ity panneau ty ianao dia ohatran'ny kitefitefy maika tsy fantatra hoe ahoana tsy hitanao ato akory misy contrat-na marché fa tsy hitanao ato akory hoe iza zany ny entreprise manantanteraka azy asa angamba mety ho ataon'ny solom-bava-bahoaka ty sa maminany io raha dia tsy misy zavatra afantaranao fa dia le projet présidentiel natao mivandravandra be dia le sarina terrain tsara tare raha vita moa maninona ko tsara tare ohatran'io tsisy mandafa-pandrosoana mety azo homologation io le nandanina vola ohatrinona raha moa io mbola hatramin'izao mbola fanjevo amin'ny bozaka mifanjevo amin'ny inona sy inona sy inona malizany ny antsika ny hoe kianja efa nisy no namboarina na tsaraina tao anatiny mbola nandaniana zay tena tiako tsy pihana mihitsy ny mbola nandaniana 77 millions $2 nen'olona kianja miainga avy any amin'ny fotony no atao de para zéro latsaka zany volo zany tena tsy ary nahazo homologation tena mila tsika vahoaka mihitsy zany mila sarotiny mila tomponandraikitra ao anatiny ho lanilaniana fahatany tahaka zany ana ve vola tsika any reny tsika mpandohetra any no miantoka n'io zavatra io ny fanjakana any amin'ny tatana fotsiny kanefa dia vira viraina any amin'ny tsy tokony ho izy le vola tsika le volam-bahoaka ao anatiny verina amin'ity panneau de chantier ty raha ny tokony ho hita ao anatin'izany panneau de chantier zany dia misy ny entety misy ny intitulena projet zany hoe zao le zavatra ho atao eo tsy maintsy hita ao anatiny numéro na contrat zay nanaovana an'ilay marché public satria volam-bahoaka ihany koa nanaovana an'io tsy maintsy hita ao anatiny hoe famatsim-bola avaiza volam-panjakana madiodio ve sa famatsim-bola avy any avelany ve sa famatsim-bola
olotsotra ve no manao an'io fotodrafitrasa io ary ny tena mahavariana ao anatin'le izy a tia moa zany efa reprise-na travaux tokony mipetraka zany hoe ovina io zany natao inona ny zavatra satria rehefa tara reny fanaovana asa reny de misy ny pénalité de retard zay alohan'ny entreprise a tsy mahavita ny asa fa ato anatin'ity panneau ity tsy misy akoriny hoe ovina ny début de travaux firy volana ny délai d'exécution ao anatiny ty moa zany de maître d'ouvrage no misoratra eto a de hoe ny présidence de la république tsy maninona zany a fa iza zany le manatateraka an'le asa le entreprise mission de contrôle deal zany moa deal zany ndray zao malaza deal tsy fantatra ao tsony tsy manaraka ny deal tany ambadika tany ka zay natao hoe tsy manaraka